Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny nosy anankiray atao hoe Karnikobara ao amin'ny elodranon Bengal anelanelan'ny Inde sy Indochine no niasan'ity misionera atao hoe John Richardson. Tamin'ny ady lehibe farany teo dia niditra tao amin'ity nosy izay niasany ity ry zareo Japonais, ary nampangain'ny olona ho nitady animba ny fitodiam-piaramanidina inga Richardson sy ny zanany lahy ary ny namany vitsivitsy. Noho izany dia voaheloka izy ireo ary natao tao an-tranomaizina. Isan-kerinandro dia namoaka mpigadra anankiray mba hotifirina ny Japonais. Nitebiteby isan'andro inga Richardson sy ny namany, fa tsy maintsy avoaka tsirairay mba hotifirina izy ireo. Ary dia izany tokoa no niseho, fa navoaka ihany koa ny zanany lahy no ny farany ka notifirina. Inga Richardson rery sisa ny tao an-tranomaizina. Indray andro dia nivoha ny varavaran'ny efitra nisy azy. Tonga ihany koa izany ny anjarako tsy maintsy hahafaty ahy, hoy inga Richardson. Akory nefa ny agagany no nitafavoaka tao izy, fa nanantona azy ilay lehibe any tranomaizina ka niteny taminy hoe: mahazo mody soamantsara ianao fa vita ny ady. 15 Aogositra 1770 tamin'izay fotoan'izay, ilay daty izay nandresen'ny Amerikana ny Japonais. Raha vao nivoaka ny tranomaizina inga Richardson dia niandika ny Baiboly amin'ny fitenin'ny mponina tao Nikobara no tonga tao an-tsainy voalohany indrindra. Nanomboka ny asa izy ka 420 taona no lany nanaovana izany, ary dia nomeny ny fikambanan'ny mpampihely Baiboly any Inde ny dikany Baiboly manontolo tamin'ny 15 Aogositra 1770, fitsingerenan'ny andro izay nampitebiteby azy fatratra. Natao printy ny Baiboly ka tao anatin'ny ray volana monja dia tapitra novidian'ny tompon-tany ny Baiboly miisa 900 vita voalohany, ary mbola marobe ireo nitady izany Baiboly izany ka tsy maintsy niandra ny fahavitan'ny fanotana manaraka. Eny tokoa na dia tao anatin'ny sarotra aza inga Richardson dia tsy nanadinona oviana ny tenin'Andriamanitra, na dia naningotra ny ain'ny zanany lahy sy ny ain'ireo namany izay niaraka taminy aza izany. Tsapany inga Richardson mantsy fa tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany no ahazoana fampahirezana raha tojo ny tahotra sy ny tebiteby izy. Eny niray feo tamin'ny mpanao salamo inga Richardson manao hoe: antenda ihany ny haiko mandrakariva, kanefa tsy manadino ny lalàna ho aho. Salamo 8:100, 7:7. Mba toy izany koa hoe zasy ianao. Ripiandri tsaro tiao mitalao miangavindray amina toneu nyawampukao mandrotra sy tehitrotra nefa tsy afaka manao. Ni eti
asan'ny fahamarinana. atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra. ankasitrahana trany ny fanarahana ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hanivozanao soa ny fandrenesanao ny fandaharana tsara ho fantatra moa no renesinao zao arak'ilay feonkira famantarana teo koa dia manasanao hankafy. Honoa, inona reny biby faran'izay mandeha miadana indrindra fantatrao e? Eny, ny sokatra. Iresadresaka mahakasika ny sokatra indrindra sika nio, mety efa samy nahita sokatra daholo angambe. Ny sokatra dia anatin'ireo biby mandady izay ahitana lamosina, akora mafy izay miaro azy na atao koa hoe akoran-tsokatra. Tsy ny eo an-damosina iny ihany anefa no miaro ny sokatra, fa misy miaro ihany koa eo amin'ny kibony, izay ahitana akora mafy tahaka ilay eo an-damosina iny ihany, eo ambany eo amin'ny faritry ny kibony. Mifampitohy izy roa ireo, izany hoe ny lamosiny sy ny kibony amin'ny alalana tetezan'ny taolana amin'ny sisiny roa amin'ny vatan'ny sokatra. Misy karazany telo ny sokatra amin'ny ankapobeny. Ny sokatra miaina tanety, ny sokadrano izay miaina anaty ranomamy na koa manodidina ny ranomamy, ary ny sokadranomasina izay miaina anaty ranomasina. Ho an'ireo sokatra miaina tanety manokana dia mavesatra be ny lamosin'izy ireny, eo amin'ny 2/3 ny lanjan'ny vatan'ilay biby mantsy ny lanjan'ilay lamosina iny. Io lamosina io no miaro azy amin'ny fahavalony na izay mety olana hafa. Tsy izay ihany nefa no asan'iny lamosina iny fa manampy ny sokatra mba hafana tsara ihany koa, sady manampy amin'ny fiazonana calcium izay tena fototry ny fiainan'ny sokatra tokoa.
zay zany ny asany ny lamosiny ny sokatra iny. Ny sokatra an-tanety dia mety mirefy hatramin'ny 2 metatra sy 300. Ny lanjany kosa dia mety hahatratratra any amin'ny 300 kilao. Ny sokadranomasina kosa dia mety hahatratra hatrany amin'ny 2 metatra no any ny halavany zany, ary ny lanjany izay efa hita dia mety hahatratratra any amin'ny 570 kilao. Lehibe tokoa zany efa ho 2 taona latsaka kely. Raha ny sokadrano na sokadranomamy zany izay miaina anaty ranomamy kosa indray dia izy ny kely indrindra raha mitaha amin'izy 3, satria mirefy eo amin'ny 50 santimetatra eo monja ny sokadrano miaina anaty ranomamy. Minzahay fa manomboka izao dia ho hainao ny anavaka hoe ity sokatra miaina an-tanety, ity sokadranomasina, ary ity sokatra miaina anaty ranomamy. Hita manerana ny tany rehetra ny sokatra, hita eny rehetra eny izy. Misy ny tia toerana mando, misy kosa eny amin'ny toerana be bozaka, misy ndray kosa dia tia ahitany, misy ny sokatra tia tendrombohitra. Fa naiza kosa nefany manerana tany dia ahitana sokatra avokoa. Ho antsika mpiompy na efa mahita eny rehetra eny, inona no sakafon'ny sokatra? Tsara ho fantatra aloha fa ireo sokatra an-tanety dia mitady sakafo ny tena andaniany ny androny. Raha ny tena fihinany dia ny zava-maniry, ary zava-maniry ny foto-sakafony. Saingy mety mihinana izay hitany eny ihany koa izy raha misy zava-maniry sendra azy, dia mihinana iny zava-maniry isan-karazany iny. Hohaniny daholo zany izay zava-maniry sendra azy, hohaniny ihany koa ny bibikely sendra azy, ary ny fatim-biby izay hitany rehetra eny. Ny sokadrano izay miaina anaty ranomamy kosa dia mitovy amin'ny sokatra tanety ihany, mandany ny androny amin'ny fidedavana sakafo ihany koa izy. Mety ho mihinana nofon-javatra izy, mety mihinana zava-maniry ihany koa, kanefa mety mihinana ny zavatra rehetra izay hitany eny ihany. Ireo mpihinana nofom-biby amin'ny ankapobeny dia ny fatim-biby, ny bibikiky, ny trondro, ny hazan-drano ny tena fihinany. Ireo mpihinana zava-maniry kosa indray dia ireo zava-maniry anaty rano no tena hohaniny, ny hai-drano zany ary ny voankazo reny dia tena hohaniny tokoa. Ireo sokadranomamy izay mihinana ny rehetra, arak'izany hoe mihinana ny rehetra zany dia hohaniny avokoa ny zavatra rehetra, na ny hohaniny mpihinana nofom-biby zany na ny hohaniny mpihinana zava-maniry. Ireo sokadranomasina ihany koa dia mihinana ireo izay rehetra azony hohanina any anaty ranomasina any, na hai-drano io na trondro izay hitany any anaty ranomasina any. Tsy dia mifidy sakafo zany ny sokatra amin'ny ankapobeny. Andao indray ary ho fantaritsika hoe manahoana ny fampitombon'ny sokatra taranaka. Arakaraka ny karazany, manatody ny sokatra ary mety miverimberina anatin'ny taona izany fanatodizana izany. Mampitombo taranaka ny lasin'ny vavy, avy eo dia mankeny an-tanety ny reny sokatra, manatody anaty tany na fasika. Marihana fa tsy mikotrika ny sokatra, fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana dia mivoaka anatin'ny atodiny reny sokatra kely reny ary mamonjy ny toerana fonenany. Raha ny fotoana iainan'ny sokatra iray dia arakaraka ny karazany. Amin'ny ankapobeny ireo sokatra an-tanety dia maharitra hatrany amin'ny 50 taona any hoany. Ireo sokatra anaty rano kosa dia mety eo amin'ny 40 taona eo. Ny sokatra anaty ranomamy zany. Misy kosa ireo karazan-tsokatra tena goavana tokoa, goavana be zany, dia mety hahatratra hatrany amin'ny 570 taona ka hatramin'ny 590 taona
ny fahavelomany, mihoatra lavitra noho ny fahaveloman'ny olombelona amin'izao fotoana izao zany. Ety am-pamaranana ary dia tsara ny afantarantsika fa ny sokatra dia tsy manana sofina izay hita ety ivelany, tsy midika akory izany hoe tsy mandre ny sokatra, fa ao anatiny ny azy ny sofiny, ao ambadiky ny masony no misy ny sofiny. Tsy misy nify ihany koa ny sokatra, fa manana vava miendrika lava maranitra toy ny baika izy, izay no ahafahany mihinana hatramin'ny nofim-biby. Izay no namoronan'Andriamanitra ny sokatra. Mahatalanjona tokoa ny zavaboarin'ny rehetra dia ny miendrika arak'izay ahasoa azy avokoa. Dia hatreo indray ary ny fandaharana tsara ho fantatra tamin'ity androan'ity. Jedidia Zohanitra no ny farimbona nanomana izany manao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika mametraka amin'ny mandra-pitafa indray ary. Antokopihira, imprimerie adventiste. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70.
awr manolotra hoanao feon'ny fonantenana. Ny loha hevitra izay rahantsika mijery dia ny hoe ny sambo fiara sarin'ny famonjena ao amin'ny Kristy. Anisan'ny tantara malaza sy be mpahafantatra indrindra ao amin'ny Baiboly ny tantara no azy ity sambo fiara ity. Sambo fiara izay nampiasain'Andriamanitra hamonjena ny taranak'olombelona tamin'ny safodrano. Tiako raha toa ka isotonantsika lesona ara-panahy ny amin'izany sambo fiara izany. Raha ny marina dia tandindo ny fiangonana sy ny famonjena ao amin'ny Kristy ity sambo fiara ity. Ahoana nga ho ianao no afahantsika milaza an'izany? Ny fiangonana dia fantatrao fa rafitra hivondronan'ireo olona avy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny olona rehetra izay nandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy noho ny fanekeny ny afatr'ireo anjely telo na ny filazantsara mandrakizay izany. Ao amin'ny Apokalipsy 4:10 ny 9 dia ahitantsika filazana ny amin'izany. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay, hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Dia toy izany eo moa ilay vaky teny rehefa avy eo. Fa ny tiana lazaina dia ny hoe ny fiangonana dia ireo izay nanaiky izany afatry ny filazantsara izany. Ao amin'ny Apokalipsy 5:7 dia izao ihany koa ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary ny hira firambo avao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy hamany tompo-kase, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Averimberiny eto ny fiangonana dia ivondronan'ny olona rehetra izay nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Toy izany koa ny sambo fiara raha atao indray mijery. Sambo fiara dia lay fanorenana nokendren'Andriamanitra hamonjena ny olona rehetra izay tafiditra ao anatiny mba hahatonga azy ireo tsy ho faty ny safodrano, na ny olona izany na ny biby. Ao amin'ny Genesis 4:9-13 hatramin'ny 17 no ahitantsika izany filazana izany. Olona valo sy biby be dehibe nefa no tafiditra tao, raha ny fikendren'Andriamanitra dia hoe ny marobe no hiditra tao. Jereo anefa arak'izay voalaza ao amin'ny Genesis 4:13-17 io dia lehibe dia lehibe ty sambo ty. Atafidiran'ny olona rehetra zany raha ohatra atao amin'ny teny tsotra. Ny fikendrena tamin'ny voalohany dia ny olona rehetra zay liana tamin'izany famonjena izany no tafiditra tao amin'ity sambo fiara ity. Raha jerevantsika ny voalaza ao amin'ny Genesis 4:1 io, 13 sy ny manaraka dia zao ny zavatra hitantsika hoe anoany amin'ny 700 metatra ny halavan'ity sambo ity, 700 metatra ny habeny ary 520 metatra ny avony. Misy rihana telo moa izy raha araka ny voalaza ny soratra masina io. Zany hoe nanana adiry ampy ampidirana izay rehetra te hiditra tao ty sambo fiara ity, mifanahtsahana amin'ny andraikitra hosahany ny habeny amonjena ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany, niaraka tamin'ireo biby ireo ihany koa. Eo sady zany dia fahitantsika fa mifanaraka ny voalaza eto hoe le sambo fiara dia fanehoana ny fiangonan'Andriamanitra aloha amin'izay lafiny izay. Fa tsy izay ihany anefa, fa tandindo ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa izy ity. Dia ametra-panontaniana indray angamba ianao amin'izay fotoana izay hoe amin'ny fomba ahoana angano afahantsika milaza izany teny izany. Raha mamaky ao amin'ny Genesis 4:1 tsika, Genesis 4:1 ny 9:14 dia zao no zavatra hitantsika ao. Koa manaova sambo fiara ho anao amin'ny hazo gofera, ary asianao efitrefitra ny sambo fiara ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelany izy. Ny zavatra tsara marihana voalohany eto ary misarika ny saina avy hatrany dia ny hoe
tsy de zava-dehibea ny fitaovana fototra nanaovana ny sambo. Hazo gofera moa ny resahany eto. Hazo tsy de fantatra izy io satria indray mandeha io ihany ny voalaza ao amin'ny soratra masinao. Fa ny zava-dehibe dia ilay dity apetaka aminy ao anatiny sy aty ivelany ahatonga azy tsy tatera-drano, io ny zava-dehibe. Toy izany koa ny mambra ny fiangonan'i Kristy, tsy ilay mahaizy azy no inona, fa ilay mipetaka aminy avy aty ivelany sy ao anatiny. Ny zavatra mahavariana dia zao, raha diniantsika akaikikaiky ty hoe hopetahanao dity ty, dia mahavariana tokoa ny fanehoany ny soratra masina azy hoe hopetahana dity avy any ivelany sy anatiny ity. Somary ampiasa teny vahiny kely tsika teny fototra ny soratra masina eto. Le hoe hopetahanao dia avy amin'ny teny hebreo hoe kafara ny nazahoana azy. Miverina injato ny teny io ao amin'ny soratra masina, ary hita ao amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao ihany koa rehefa aveo fa amin'ny teny grika moa zany. Mandrakotra na koa manavotra ny heviny. Ho an'ireo nanao asa fisoronana teo amin'ny taberna kely, ny sorona na ny fanatim-panavotana izay nataony, dia nandrakotra ny fahadisoan'ilay olona tonga nanao izany sorona izany noho ny fahadisoany. Izany no ny lana rana latsaka. Ao amin'ny Hebreo 7:9-20 dia lazain'ny soratra masina mazava tsara hoe ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Dia miresaka izany koa ny ao amin'ny Eksodosy 7:20. Eksodosy 7:20, ny 9:9-10. Zao ny fivakin'izany teny zany. Ary vatitr'ombolahy iray no aterinao isan'andro ho fanatitra noho ny ota, hanaovana fanavotana, ary diovy ny alitara raha manao fanavotana azy ianao, ary hosory izy ahamasina azy. Le teny nampiasaintsika teo io teny nambarany eo io, hanavotana, fanavotana, mitovy hevitra amin'ilay teny izay nampiasaina ry mametaka ditiny resahantsika teo iny. Raha ny teny ditindray ny asiana resaka dia zao, avy amin'ny teny hebreo ihany koa izy io mifanakaikikaiky amin'ilay nyresantsika teo, fa raha ka farany anankiray dia kofera kosa indray no voalaza eto. Dity na tara no heviny voalohany, fa adika ihany koa hoe fanavotana, fanomezana lelavola, na koa avotry ny aina io teny io. Hitantsika indray zany eo amin'ny Eksodosy 3:30, ny 9:12. Raha maka anisan'ny zanak'Israely araky ny fandaminana azy ianao, dia samy andoha avotry ny ainy avy ho an'i Jehova ny isan'olona, raha lamina izy, mba tsisy arety mandringana anjoa azy raha lamina izy. Dity amin'ny heviny voalohany, fa avotry ny ainy koa amin'ny heviny faharoa. Dia miverina zany any amin'ny Joba 3:30-4. Raha tao amin'ny teny hafa zany dia zao, azo adika toy izao lay teny ao amin'ny Genesis 1:4 no vakisika teo hoe rakofanao na avotanao amin'ny fanavotana na avotry ny aina ao anatiny sy ety ivelany. Azava aminao zany teny oatra ny hafahafo zany raha vakinao izay hita ao amin'ny Marka 10:10, ny 15:20. Izao ny voalaza eo, fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Dia any amin'ny Efesianina koa mbola miresaka n'izany teny zany. Efesianina 1 ka ny 7. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia famelana ny fahadotsitsika araky ny hareny ny fahasoavany. Hitantsika eto zany fa mazava be ny resaka tiana lazaina. Ilay dity apetaka anatiny sy ivelany tamin'ny samby fiara dia tsy inona fa maneo lay fahamarinan'i Kristy azontsika amin'ny rany ny zaraina ho anao, ary maneo ihany koa lay fanamasinana zay vokatry ny fiarahantsika isan'andro san'andro amin'i Kristy. Ao anatiny zany fanamarinana avy aty ivelany, ary fanamasinana
avy ao anatiny aryaryn'ilay samby fiara ny fifandraisana ny famonjena ao amin'i Kristy. Ny fanoriana ry mpiaino ajaina dia mba ho takatrao zany, ho voarainao lay famonjena ao amin'i Kristy, lay avotra zay nataony ao anaty sy ao ivelany, ary dia ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Ka raha iverina ny tompontsika dia mba anisan'izay tsena azy any amin'ny raha ololanitra ianao. Dia hivavaka isika. Raha hitsara ny an-danitra misaotra anao indray zay ny amin'ny teninao zay nomenao anay tamin'ity anio ity. Ampio zay mba hitahiry zany, ampio ihany koa mba hiaina amin'izany. Ny fanorianay tompo dia mba ho voaray zany, anova sy anadio ny fiainanay ary hitahiry anay ihany koa anatin'ny fahamasinana. Ny fanorianay dia hitoy ny fifandraisana amin'ny Kristy, mandra-piveriny any amin'ny raha lanitra nangona anay any amin'ilay kananany lanitra. Tononona sy angatahana ny vavaka noho ny anaran-tsoso ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amen. Tarika lalao. Manjakany aratsy ana misehulany ny abiby ina tsy misy nsony ny fitiavana Jesusio aizenao izany tanako misaojanao ao Jesosy osi nanaiky andrany tanako fanao mandihay zinany fiainako fatao masoandro mibaliky na miaraka aminao soreny tanako misaojanao ao Jesosy osi nanaiky andrany tanako fanao mandihay zinany fiainako fatao masoandro mibaliky na miaraka aminao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Zinzo kweli foni la sandina mitsucha miazu na sula avu sande chizani chihafu zakwana amikila kwa mina tanteraka
rehetra mandrakiza voatsinapy aza manao toetra mahay raha ireo tahaka ny lelan'omby ka sady hanorina no ambava radio feony fanantenana fianakaviana fonony fiarahamonina faly miarabantsika isatokantrano indray amin'nyity anio ity ao anatin'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity ao dada ao neny zoky zandry ho antsika rehetra ity fandarana ity tafaraka aminao ito indray ny namanao Elion Andry Mitanjo araka ny fahandroesantsika dia miara-mianatra isika eto tsy mpampianatra izay tsy mpianatra ianareo fa ireo fanandramana ireo fahalalana avy amintsika ihany no aravina dia zarena amintsika rehetra mba hasoany rehetra izany miampiavaka antsika tsirairay dia ny fiezantsika mampiatra an'izany eo ambany fitahin'Andriamanitra rehefa tsy mahomby aza kivy aza mifanakivy aza mifanapepo fa mifampahery Andriamanitra dia vonina ny hamelany elontsika na impiry anatin'ny ray andro maika fa isika fa ny mifampahery mifanoro hevitra mifanoana manome modely zay no asain'Andriamanitra ataontsika ka zakivy zany mety tsy mahomby androany raha pitsondray manezaka dia hatrany hatrany faran'io mety foany amin'ity an'io ty isika dia resaka mahakasika ny fianarana momba ny fifaneraserana eo amin'ny mpivady no resantsika zay mifindrany amin'ny ankizy io fomba fitenitsika io fomba fifandraisantsika io na ny expression faciale fotsiny aza zany hoe le fanehoantsika hevitra amin'ny alalan'ny endrika na fanehoana zay ao anatin'ny fotsika amin'ny alalan'ny fihetsika ny tarentsika dia fianarana ho an'ny zanaka mampalahelo moa dia mbola lovain'ny zanaka reny dia mifindra ka raha tsy tapahana zay fiodikodinana zavatra tsy mety miverimberina izay dia ifandovana mitaranaka maro ny zavatra tsy mety natao teo anivon'ny tokantrano raha miresaka ny amin'ny hoe fianarana ny fomba fifaneraserana itsika dia zavatra efa resantsika teto efa ela izany anisan'izany ohatra ny fianarana miatokely vo mamaly rehefa misy fifanakalozan-kevitra indrindra moa ka resaka mahatezitra manafitohina na fihetsika manafitohina no alefa ny hafa aminao ary nyvadinao ny voalohany amin'izany mila mianatra miatokely zay lefa ny anarantsika dia mieritreritra tsara hoe tokony ho avaliko eo avy hatrany ve zany na koa hoe inona ny tokony ho avaliko eo an'izany raha ho avaliko eo avy hatrany izay zavatra izay zany raha haitsika izay fotsiny dia handamina zavatra be dehibe handravina zavatra be dehibe ny anarantsika tetikoa ny hoe aza malaky mandray fanapa-kevitra na maneho fihetsika na mamaly resaka ao anatin'ny fotoana mahatezitra mafy anao na ao anatin'ny fotoana mampalahelo mafy anao na mahareraka mafy anao tsy ampitoromaso sy ny sisa zay azontsika tsaina satria ny teny mivoaka amin'ireny fotoana ireny dia tsy voahevitra avokoa ary manahirana ny mandroaka sala amin'ny
rano latsaka tany ka ilaina fianarana izy io le miato kely. Misy teny ao amin'ny Salamo 4:4 manao hoe tezera faza manota. Azo atao zany ny hotezitra fa atao koa zay atonga n'izany tsy vadika ho fahotana amin'ny alalan'ny fitenitenenana foana na ny fikasian-tanana na zay tahaka an'izany fandraisana fanapa-kevitra diso zay le fahotana fa ny tezitra tsy fahotana. De fianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy anie zany dia mitoy ihany ny fampiarana an'izany. Ny fandresen-dahatra voalohany zay atao amintsika zany dia zao hoe mila ianarana ilay fanerasera ary manomboka ampivady zany. Dia isika tanora koa entanina tsy andry izay modely omeny ray aman-dreny fa ho ohatra ho fianarana ho azy ireo aza. Isika tanora amin'izao fotoana izao dia manana tombony kokoa noho ny fahafahana mahazo fahalalana amin'ny fomba aingana noho ireo fitaovan-tserasera be dehibe manodidina antsika. Izay azontsika rarotina tsara ny mianatra amin'izany. Indraindray tsika mieritreritra fa tokony mandeha ho azy zany miresaka izany miserasera izany kanefa ilay noresantsika teo fotsiny aza dia sarotra. Izany hoe mianatra ny miato kely aloha mieritreritra izay tokony ho lazaina. Izay vao niteny mieritreritra koa amin'ny fotoana tohinina ny tokony hitenenako an'izany. Zao nao ka tsy ho adinontsika. Tsy ny lovaina ny fahaizana miserasera. Tena mila ianarana izany. Samy nianatra ny fanerasera avokoa anie raha vao nateraka saingy ny kolokolo fomba fifaneraserana tsy zarizary na tsy sahaza ny akamaroantsika. Nandova modely diso ratsy ary ny akamaroany tsy mba nanao fandiniana kory hoe ahoana ny fomba nitsiko ny rehefa hitako fa mahasorenany nataony hafa tamiko. Za manokana rehefa mahita olona marary nify dia misaotra an'Andriamanitra fa ny fironako avy hatrany dia ny nifiko no ataoko tsara borosy satria matahotra sao tratra ny aretinify tahaka azy. Mianatra fomba fifaneraserana isika ao anatin'ny fianakaviana ny vitsika dia lasa mandovany ireny mitondra n'ireny fomba fifaneraserana ireny na tsara ilay izy na ratsy miditra ao amin'ny fanabadiantsika dia tahaka izay hatrany hifandovana ilay izy. Ankoatran'izany izay tsara tao atokantranontsika izay nanabeazana antsika na ny rahantsika tamin'ny namantsika dia mety tsy ho sahaza eo amin'ny fanabadiantsika anie miaraka amin'ny vadintsika. Tsy izay rehetrarehetra nahazatra antsika dia tsy maintsy mety. Ndikan'izay mila mianatra ary tsy mijanona mianatra. Mila mandiny tena mamantatra izay tokony ho tenenina. Ilain'ny mpivady tsirairay ny hovonina hitondra fanitsiana eo amin'ny fomba fifandraisany sy ny fifaneraserany amin'ny fomba izay afaka ahafahana manatsara ny fifandraisana. Mitranga ao anatin'ny fanabadiana ny akamaroan'ny fifandirana sa tsy izany? Satria samy miteny mpivady fa tsy mba misy anankiray miato. Miaino ny zavatra ilain'ny vadiny sy ny faniriany ary ny ratrapony. Taloha tambola tsy vita soratra fa mbola mpifamofo dia mitandrina mafy mihitsy ny amin'izay tenenina sy atao. Fa maninona rehefa tonga ao an-trano lasa tsy mivaky loha amin'izany intsony. Indray nandeha tany ivelany tany dia nisy vazaha zay ramatoa sendra tafaraka fiaran-dalam-by tamiko dia hafa mihitsy ny kolotsainy. Ny tena moa olon serasera ihany dia niteny tamiko izy hoe afaka miresaka kely ve tsika? Ianao avaiza avy any Madagasikara aho fa nandeha nianatra dia andeha hody dia ianao ve ozy efa manambady dia misoratra ve dia ianao dia hoy izy hoe tsy mety tsony zany fomba fiaina zany ozy fa hoanao za zao ozy manana olona miaraka amiko lehilahy fa tsy misoratra satria raha vao vita soratra ny areo lehilahy dia manjakazaka amin'ilay vehivavy. Hitanao zany fisainana zany ary izay tokoa nohatra ny zavatra marina.
ohatrany hoe tsy mifanajantsony lay mpivady a tsy mifankatahotra isony a satria fa mifatoran'ilay taratasy ara-panjakana tsy sitrapon'andriamanitra nefa izany hoe mivady tsy ara-dalàna ara-panjakana izany. Ilaina ny fifamatorana ara-dalàna vita soratra ho an'ny mpivady fa ilay fifaneraserana izay hay tsara ny nanao azy tamin'ny fifamofona ino ny tokony ho tohizana rehefa ny an-trano. Azo vahana tsara ny olana maro amin'ny alalan'ny fanokanana fotoana ifampiainoana hitadiavana izay tena azona ny hevitry ny tsirairay. Azo ianarana izany amin'ny fotoana mahatony ary atokana mihitsy ny fotoana anaovana an'izany. Izany hoe mila mizatra mandiny tena amin'izay atao rehetra. Manao auto-évaluation hoy ny fiteny vahiny. Ianao aloha mianatra mandiny tena isan'andro na amin'ny fomba fiaina amin'ny lafin-drehetra mihitsy ny fiteny ianao no mitsara teny hoe manahoana ny azany inona ny mety dia inona ny tsaratsaraina dia raisy foana leo amin'ny Jakoba 1:7 amin'izay lafin'izay izay manoro hevitra antsika ho malady miaino, ho malaina miteny ary ho malaina ho tezitra. Andriamanitra ny hanampy antsika tsirairay avy. Mpiara-mianatra isika misy moa dia mahasamy teny hoe nareo aho dia mahay miresaka kanefa tsy fantatra akory hoe hiainanareo ilay izy sa tsia. Ka isy afaka hiteny intsony ve raha ohatra ka ny anjely no asiana miresaka eto e. Isika menakavy no asian'Andriamanitra mifananatra, mifanoro hevitra dia mifampahery, mifampizara fanandramana ary izay no amaranana ny tian'io ity averimberina hatrany. Aza malaina mizara izay heverinao fa mahasoa mikasika an'izay serasera eo anivon'ny tokantrano izay na mpivady na amin'ny mpianaka na ny mpianadahy. Dia izay koa no ela fa manao mandram-peona vetivety indray ny namanao Ilion Andriamitanjo. Groupe Franca. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Cool.
ilay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Tapitra sady ny fiarahantsika kanefa alohan'ny amaranantsika azy dia manasanao mba hiara-ianatra ny soratra masina amiko indray amin'ity an'ity ny lohateny lehibe n'le fianarana moa zany nandritra ny andro vitsivitsy dia hoe maty ho antsika Jesosy Kristy. Ny andinina natao fitadidy ataoko fa haintsika tsirairay avy zay raha niezaka namerimberina isika tany amin'ny misy antsika tany. Dia izay voalazan'ny Jaona 13 ny andininy 14 sy 15. Jaona 3 ny andininy 14 sy 15. Ary tahaka ny nanandratany mosesiny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Averiko indray mandeha. Ary tahaka ny nanandratany mosesiny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Nandritra ny taonjato maro dia naseho tamin'ny alalan'ny fanaovana fanatitra biby madio, tsy misy kilema, tsy misy fahasamponana ny sorona zay ho ataon'i Jesosy aty aoriana be teo amin'ny hazo fijaliana teo Kalvari. Ary io sorona io dia ho fanavotana antsika. Isika ny tokony ho foaty teo fa tsy isika indray no niantona teo amin'ny hazo fijaliana fa ilay mpamorona izao tontolo izao, ilay Andriamanitra zato isan-jato, ilay tsy nanota, ilay tsy mba nanan-keloka na dia ny mba ny saina fahotana fotsiny ary tsy mba nataon'i Jesosy. Tonga ota sy fandatsana ho antsika Jesosy mba hananantsika fiainana. Izay natao teo amin'ny hazo fijaliana 4 taona lasa teo eo zay dia tsy maintsy ampiarina sy aseho ary ampidirina eo amin'ny fiainantsika ankehitriny mba hamerenana ny laony ny endrik'Andriamanitra sy hananantsika fiainana be dia be izay efa veriny Adama sy Eva teo aloha. Io Kristy io ny mpanelanelana sy mpanalalana antsika satria izy no mpanavitra antsika. Ny asa fanelanelana nataony dia toy ny asa famonjena antsika sy famitana ny zavatra nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ilaintsika ny fahafatesany, ny fiainany mba hahatonga antsika ho velona ra-panahy. Nanamafy ny anjara toerana lehibe tamin'ny fahafatesan'i Kristy ny mpanoratra anankiray dia nilaza toy izao izy. Na dia natao indray mandeha ihany aza ozy teo amin'ny hazo fijaliana ny sorona. Ilay Kristy izay niakatra ho an'ny an-danitra iny dia manolotra ho an'ny olona rehetra ny tombotsoan'ny fanatipahana nataony. Ny biby dia naverina natao fanatitra isanandro maraina sy hariva, fa ny an'i Kristy kosa dia indray mandeha ihany. Araka amin'ny voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo indray mandeha ihany mandrakizay, tsy misy famerina. Ka manoloana izay avitra nataon'i Kristy izay dia hoy ny mpanoratra kristianina anankiray ao amin'ny boky antsoina hoe dia ho eo amin'ny Kristy, ao amin'le lohateny anankiray hoe fibebahana toy izao no niteneniny. Dia ho eo amin'ny Kristy takila 420, famohana tamin'ny taona 820 izy ity. Toy izao no voalazany. Naseho fa liana ny amin'ny famonjenantsika ny lanitra manontolo. Tsy mba mampiraika antsika fe izany. Moa ve isika tsy rototra toy ny hoe zavatra kely monja ny avovonjy na ny avery antsika? Ataontsika toy ny zavatra maivamaivana ve ny sorona natao ho antsika? Nanao zany ny sasany. Nanao tsintsinina ny famondram-pona tolotra azy izy ireo, ka dia tsy faly taminy Andriamanitra. Tsy alahelo mandrakariva ny fanan'Andriamanitra. Miala izy rehefa mpalelovina maharitra. Rehefa vita izay rehetra nataon'Andriamanitra mba hamonjena ny taranak'olombelona dia isika zany. Raha sehon'izy ireo amin'ny fiainany
ny tsy firaraina eo anatrehan'ny famondrapo atolotr' jesosy dia ny fahafatesana no anjarany ary ho vidiny lafo izy zany ho fahafatesana mahatsiravina izany satria ho tsapa ny fahoriana izay tsapan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia le hazo fijaliana mba hividianana amin'ny famonjena ho azy ireo kanefa no laviny dia ho tsapany amin'izany izay iveriny tsy niofa ny fiainana mandrakizay sy ny lova tsy mety simba maneo amintsika ny tombam-bidy ny sorona lehibe izay natao mba hamonjena amin'ny fanahy raha very ny fanahy sarobidy iray dia ho very mandrakizay izy ry mpiara-mianatra mahalala amiko tsapanao ve fa maty ho anao Jesosy Kristy mitondra inona ho anao teo amin'ny fiainanao izany hoe Jesosy Kristy maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana zany mitondra inona ho anao le hoe vita mitondra fivana ho anao ve zany inoko fa nitondra lesona tsara ho anao mandritra ny fiainanao zay andrasanao an Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra indray ny lesona izay niarahanao tamiko nandritra ny andro maromaro koa dia mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Risara Andrianjatovo mpiara-mianatra ny soratra masina taminao mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao indray veloma tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.